Fifaliana trano no hijidiako ny tokantrantsika tsirairay avy tonga soindray tanatin'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao manasantsika mpanajana anaraka ny anjinjiny mahakasika ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany kosa ny tenako avy hatrany dia mahakasika somaribahana an'izay nataon'ny fampahalalam-baovao antsika ny amin'ity androany ity nisy ireo mpiasa izay nitokana ny zone franche tety sy andramena tamin'ity androany ity eo ihany koa ny mahakasika ny fanomanana ny fandraisana ireo firenena izay miteny ampahany na koa manontolo ny teny français na ihany koa ny sommet de la francophonie andiany fahaenina ambin'ny folo avy hatrany dia izay no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mahatoky ny fikarakarana ny fiaonam-be antapon'ny firenena miteny sy mampiasa ny teny français ny délégation izay notarian'Andriamatoa Jacques Bilodeau raha nizahy fotony ny fanomanana teto Antananarivo izy ireo taorian'ny fiaonana tamin'ireo tompona andraikitra dia nanazava ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa vonona i Madagasikara amin'izany fiaonana lehibe izany. Vonona i Madagasikara mifandraisana ny fiaonam-be atapon'ny firenena miteny sy mampiasa ny teny frantsay na ny sommet de la francophonie izay atao eto Madagasikara amin'ny volana novambra ho avy izao. Nanamafy izany fahavonona izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina andro antolakandro réuniona tamin'ny délégation komity mpanomana izay nitarihan'ny ambassadeur kanadiana Jacques Bilodeau. Fanamby lehibe ho an'ny Madagasikara amin'ny fivorian-dehibe izay ho karakaraina eto Madagasikara io hoy ny filoha malagasy. Na dia teo aza ny savorivory politika tamin'ny taona 2014 dia heverina efa milamina izany ankehitriny hoy ny filohan'ny repoblika malagasy satria maro ireo ezaka nataon'ireo tompona andraikitra politika hamerenana ny filaminana. Nanamafy ihany koa fa atao ny fomba rehetra hombiazan'izany fivoriam-be an-tampony fahaenina ambin'ny folo francophonie eto Madagasikara izany ny filoham-pirenena. Ho an'ny filakevitra nasionaly mikarakara ny fivoriam-be dia nampiseho ny fahafapony ny délégation nantsidika ny Madagasikara ary heverina fa ho fahombiazana ao Madagasikara sy ny fianakaviam-ben'ny OIF ity fivoriam-be ity. Ny tena olazaina dia afapony zareo amin'ny ankapobeny izy nilaza zareo amin'izay amin'ny teny frantsay ary heverina fa manaraka tsangasian-daviny amin'ny calendrier lasa mikely amin'ny calendrier izay vinavina amin'ny fanatanterahana fanomanana anio fiaonam-be safirenena io. Nomarian'Andriamatoa Jacques Bilodeau tao anatin'ny fiaonany tampanao gazety fa matoky ny tenany amin'ny fahombiazan'ity fivoriam-be ity ary fanamby dia ny fampahafantarana bebe koa ny mahazava-dehibe ny tahala miteny sy ny mampiasa ny teny frantsay sy ny fivoriam-be izay apetranoiny amin'ny volana novambra ho avy izao.